Niroso fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena ihany zareo avy eo anivon'ny MTS na ny Malagasy Tonga Saina araka izany dia nitondra ny voatsirambin'ny tanana zareo teo anivon'ny boribory tany faharoa teo nitondra ny fanampiana ho an'ireo sahirana araka izao tati-baovao entin'ny lova raha manatsoza. Amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena izao dia tsy nanadindreo mpiarabelona ny antoko MTS na ny Malagasy Tonga Saina izay tarehan'Andriamatoa Ratsiraka Roland. Niroso tamin'ny fanolorana fanomezana ireo sahirana araka izany ireo mpikambana MTS avy eo amin'ny boribory tany faharoa. Teny manakambahiny no nitaterana ny lanonana fizarana ireo fanomezana maro samihafa. Ao anatin'ny asa tena ataon'ny antoko politika izany ary andraikitra raisin'ny antoko MTS tsy atao amin'ny deuxième arrondissement ihany fefatra amin'ity herinandro ity zay dia nanerana ny Madagasikara aneto Antananarivo moa zany dia nanerana ny boribory tany enina. Eo zany dia misy ny fizarana arendrina ho an'ny ankizy ary indrindrandrindra koa fitsumbinana ny zokilina satria ireo no nahitantsika masoandro amin'izao andro fahavelomana zao dia tsy maintsy tsonjovony zany indrindrandrindra tsika miditra amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina dia mitondra ny anjara biriky izahay amin'izany mba ny fanomezana any bodofotsy ary dia isorana manokana ny président national Andriamatoa Ratsiraka ny amanokana an'izany zavatra rehetra zany. Fotoana ihany koa na ahafahan'ny antoko MTS nankahery sy ny hirary fety sambatra ireo nahazo tombotsoa tamin'ity lanonam-panolorana fanomezana ity. Noentanina ihany koa izy ireo amin'ny tokony hanamafisana ny fitiavan-tanindrazana indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra andalovan'ny firenena izao. Tsy ny sehatra politika ihany fa ny asa sosialy ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny fandaharana asan'ny antoko MTS.